eo am'izay baolina kitra izay ihany fa ao anatin'ny fanomanana ny filalaon'ny ranomasimbe indianina ny jeu des îles atao tsy amin'Nosy Maurice ny volana jolay ho avy zao dia tonga eto an-tanindrazana manafika ny ekipa malagasy manao fanomanana ny ekipa voafantiny Mayotte amin'izao fotoana izao androany tolakandro ary dia nifampitsapa tamin'ny ekipa voafantina Analamanga ity ekipa voafantiny Mayotte ity niondrika tamin'ny saraino ohatra nanoloana ny ekipa voafantina Analamanga nefa ity ekipa voafantina Mayotte ity tetsy amin'ny kianjany Mahamasina itolakandro baolina tafiditra itojo aloha larana vao amin'ny CFTFC teo minitra fadimy amin'ny telopolo ny fizara-potoana voalohany tsara ny manamarika fa ny alarobia tolakandro izao dia hitsapa ny ekipa ny Sokafot na ny ekipa ny commune Antananarivo renivohitra indray ity ekipa avy any Mayotte ity ny fanorinana rehetra dia mba hanaovan'ny ekipa pirenena malagasy na ny bary Madagasikara fanomanana tahaka izao ataon'ry zareo Maore izao ho fanomanana an'ireo lalao isan-pirenena isan-karazany.